Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Midera Jehova miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, ataovy reharehanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany. Iaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra ray pahariny zavatra rehetra. Na ary zao rehetra izao tao anatin'ny nemana ary nitsahatra tamin'ny andro fafito. Izany nanamasinanao ny Sabata, nitsaranao ary nitahinao zany andro zany. Tafiditra ao anatin'izany izahay manao fanompoam-pivavahana na dia tsy tonga any anatin'ny toerana izay fanamanao an'izany aza ny sasany aminay dia mandray ny afatra kosa ny elan'izao zao. Mitenena indrindra Jehova fa meno izahay ary ako feno fanatrehanao ny toerana rehetra izay Ernest ny mpanomponao, ny afatra na anaty efitrano na eny an-dalana anaty fiara na mandeha tongotra dia ako feno fanatrehanao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny foravoravo sy fiaino faliana tanteraka ry mpiaino ajaina no iarabana ianao izay manjo ny onjam-peo Hopfy Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika Fanompoam-pivavahana izao. Mino izay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienonao ny fandaharantsika Fanompoam-pivavahana izao fa andraisantsika ery fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo aim-panahy sy zavatra maro isan-karazany izay ho ratovintsika amin'ity anio ity. Ka dia manasanao izay anjoy izany hatramin'ny farany. Ny namanao Iavidarel Razakanena no eto amin'ny fanolorana. Anomboantsika ny fotoana amin'ity anio ity dia andehantsika hiaraka hiredina mafy ny laharan-kira fa 470 meteza ray eo ihaino anio. Yainu ayani
Iaraka andray ny baibolintsika isika ka hanokatra izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 ka hovakiana ny 12 ka hatramin'ny 19. Asan'ny apôstôly toko 5 12 ka hatramin'ny 19. Rehefa hitantsika izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tanan'ny apôstôly nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Ary izy rehetra ndraisaina teo amin'ny fialofan'i Solomona, ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sahanyray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao maika nisy olona maro koa nalana vavy izay nino ny tompo nanampoisany, ka dia nentina teny an-dalabe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandriana mba hisy azony tandidiny beterahay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina any Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary izay nampahorian'ny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Hotahinana izany teny izany. Amen. Iaraka hivavaka isika. Rahainay eo izay any an-danitra, misaotranao izay noho ny famindraponao nanomezanao anay izao sabata masina izao. Misaotra noho ny fahavelomana, misaotra noho ny fahasalamana, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Anao ny dera sy ny laza ary ny saotra noho izany fitiavana lehibe atolotra ao anay izany. Mamelany elokaira eo, fampanoto izahay. Aoka nefa famindraponao asarona anay satria tsy mendrika izay na dia niantso ny anaranao masina aza. Vavaka manokanao an'izay rehetra marary ankehitriny. Aoka ianao Jesosy nanasitrana azy ireny, ary izay azo ny fisedrana sy ny fizahan-toetra, ary ny olona isan-karazany. Aoka ianao nitoko sy hero azy ireny. Tahiny ny mpiaino izao onjam-peo izao, fa na ianao anie no ikasika ny fony tsirairay avy, ary tahiry koa ny mpitondra ny teninao anio, ho fenohy ny fanainao masina anie ny hafatra izay ambarana, ary hipaka aty aminay tsirairay avy izany. Izany vavaka izany dia tononoko sy angatahako noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Mialohany andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony dia manasanao izahay hanaraka nyity hira izay hoentiny ity tarika iray ity. Sa
fengohota manatona matokia oanao kolokota ho an'ny tompo rery ihany ny voninahitra ry rahalasy anabavy malala ary tononona amintsika hatrany ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra satria velona trapamonjena isika ary afaka miara-mandinika sy mianatra ny tenin'Andriamanitra araka ny voalaza ato amin'ny asan'ny apôstôly. Tadidio fa ny asan'ny apôstôly no angalantsika ny afatra foana lehibe loatra zany ho an'ny fiainana ara-panahy, ny dian'ny kristianina, ny fitombona eo amin'ny lafiny ara-panahy sy ny fitombony fiangonana dia ny boky ny asan'ny apôstôly no fidina manokana ho antsika mianakavy. Masehaka ny vanim-potoana sy ny vaninandro rehetra izany ary indrindra ny vaninandro ankehitriny izay mila fifoazana sy fanavaozana ao anatin'ny fiangonana dia mila ihany koa ny fitombona sy ny fifoazana tsirairay avy zay vao miditra anatin'ny groupe dia ny fiangonana izany ka dia zany no mahatonga antsika miara-mandinika an'izany mba ho lasa série anankiray ihany koa ny fampianarana avy amin'ny boky ny asan'ny apôstôly dia miezaka isika mandray lesona sarobidy avy amin'izany afatra ny boky ny asan'ny apôstôly ny fiainan'ireo fiangonana voalohany fahombiazana teo amin'ny tontolo ara-panahy, fahombiazana teo amin'ny fitoriana filazantsara dia izany indrindra no iarahantsika mandinika sy mianatra amin'izao fotoana izao. Araka ny fantatsika dia ny asan'ny apôstôly toko 5 no hitondrana ny afatra efa vitantsika zany ny toko 5 voalohany ka hatramin'ny 11 dia zao tsika dia hijery indray ny toko 5 andiny 12 ka hatramin'ny 19 somary fohifohy ilay izy nefa tena manandanja eo amin'izany ery hoentiny zany fiangonana, tsy ilay fiangonana hoe trano akory ilay tiana resana fa ireo mpianatra ireo olona izay nanara-dian'i Kristy tao aorian'ny nahalasany nakany an-danitra nanahoana ny fahefana sy ny hery izay nomeny Kristy azy ireo. Ka dia izao ny voalaza eto amin'ny anaran'i Jesosy ny fahagagara ataon'ny apôstôly sy ny nandrosoany fiangonana ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka ary izy rehetra ny raisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra samy ray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka ary vao mainka nisy olona maro koa nalana vavy izay nino ny tompo nanampoisany ka dia nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara ny fandriana mba hisy ho azo ny tandindo ny Petera hay raha mandalo izy ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina an'i Jerosalema dia nivoroko nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Ny lohateny zany dia ny hoe rehefa manana hery ny fiangonana na hoe rehefa manana hery ianao io zay miaino inona ny zavatra mitranka rehefa miasa ny herin'Andriamanitra ao anatinao hivavaka fo isika hanazavana ny teny. Fanamasino anao ty teny ty fenony hery ary fenony hery zay rehetra miaino
mba hatakatra izany afatra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny hitantsika eto zany dia ny fiangonana voalohany ry havana dia rehefa niorina dia olona vitsivitsy, marina ho fe niainga tamin'ireo apôstôly 12 zany efa nisoloana moa Jodasy zany nisoloana Matiasa dia nitombo teny any dia lasa 20 dia nisy 3,000 ndray vita batisa dia feno fanahy reny olona rehetra ireny dia nanomboka ny ely ny asa sy ny fitoriana filazantsara ny famonjena ny olona ary dia tsy hoe akory hoe naorina tao anatina hoe misy programa goavana. Matetika mantsy rehefa mamorona fiangonana dia le programa mamorona fiangonana dia lay antsoina hoe popularité, hoe malaza na hoe misy politika na hoe noho ny fahatafotoinana dia manangana fiangonana na manangana zavatra. Tsy ohatr'izay zany le izy fa miorina teo amin'ny herin'Andriamanitra ry havana. Ary zay no mampiavaka ny fiangonana voalohany izay fiorenana tamin'ny herin'Andriamanitra izay. Ary dia rehefa niasa ny herin'Andriamanitra dia hitantsika eto fa manolo tena ny olona, manolo tena ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Ary hitantsika eto fa misy fahombiazana goavana vao namaky an'ilay izy fotsiny tsika teo zany dia efa hitantsika sady hoe nanahoana ny fisehon'ny herin'Andriamanitra teny ivelany rehetra, teny mason'ny olona ka nahatonga ny olona manaiky dia ilay hery ao anatin'ilay tsirairay avy. Tsy hoe ko satria tsara be ny programa, ary zay koa zany no anentanana antsika rehetra zay miaino hoe tsy ny programa mipopoka, tsy ny hoe hito malazalaza sy manao fagagana dia tamy ianao, fa ilay herin'Andriamanitra anao ka hiasa dia mampafantatra anao, manome anao ny discernement hoe tia no izy, tia no mety, tia no tokony hoenonao. Na misy radio be dia be azy eo, aoka izay mitondra hery ara-panahy, manome an'ilay hery anao, ilay pouvoir. Zay matsy ny katsahan'ny olona fatra hoe misy pouvoir. Dia zay zany lay tena katsahanao mihitsy eo amin'ny ara-panahy, hoe misy power, misy hery, misy angovo hafa mihitsy ao anatin'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto. Ka tsy ny firefitrefitry ny programa sy ny politika sy ny fanangonam-panatitra sy fanaovana an'izao toriteny sy zavatra ataontsika hoe mampitsingidingidina ny olona rehefa manondro na mitoriteny na alefa ohatr'izao mosoara sady miteniteny anglisy, miteniteny frantsay. Jereo daholo reny amin'ny Facebook reny dia hoe tena ao tsara zany fiangonana zany. Tsy tompon'ny fikotrana an'Andriamanitra. Ary dia hitantsika eto zany. Ny zavatra tena averindry zareo matetika zany ary iainandry zareo matetika tamin'izany, ary ihany koa averiny boky ny asan'ny apôstôly matetika dia le terme hoe eo amin'ny 12 dia ozy izy hoe ary ny tanan'ny apôstôly izy io sy nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra niraisaina teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Ty le firaisan-tsaina ty, io mbola miverina indray izy io. Raha miverina miaino an'ireo toriteny rehetra ao amin'ny site isika, ao amin'ny sitan'ity onjam-peo Hopefy Radio ty zany, dia zao hoe hitantsika fa miverina foana ty le firaisan-tsaina ty. Ry havana, zava-dehibe lay unité amin'ny zavatra maro samihafa. Unité dans la diversité, hoe samihafa isika fa iray ihany, ary ny fisainana dia iray, mila miray saina. Zany ny fahombiazan'ireto zanak'Andriamanitra ireto. Tsy misy zavatra mihitsy zany nampisaraka an zareo, fa izy rehetra dia niray ao amin'ny fanahy, misy objectif, misy tanjona izay tratrarina, misy ezaka lehibe hampanovon'ny fanahy, ka tsy azo ao anatin'ny fisarahan-tsaina sy ny fisaratsaraham-bazana.
ary tsy misy mission mandeha ao anatin'ny fisaratsarahana zany. Zay mahatonga le hoe aoka iraisaina. Raha samy malagasy aoka iraisaina satria miresaka amin'ny malagasy ahy eto. Raha fiangonana malagasy miraisa saina, tsy midika hoe tsy maintsy anaram-piangonana inona le misy anao, fa ny tiako resahana dia zao hoe ho an'ireo zay efa mivondrona miraisa saina tsara, fa raha tsy zany dia miparitaka. Tsy mahavita zavatra raha vao misaratsaraka na ohabolana tsotra malagasy azy dia milaza zay mitambatra vato, zay misaraka fasika, miparitadritaka. Indraindray tsy tsapan'ny olona mihitsy zany. Ilaitsika mihitsy izay le hoe amin'ny maha hoe olon'ny fiarahamonina antsika, olon'ny firaisan-kina no hery antsika malagasy, dia tiatsika ny mivondrona, tiatsika ny miaraka, tiatsika ny en société mandrakariva amin'ny toerana maro samihafa ny ivelany, na dia misy boildinina ngezabe anankiray dia feno olona be anjato no mipetraka ao, fa samy midy ao an-tranony dia tonga dia midina amin'ny ascenseur dia miditra ao an-tranony dia mivoaka indray rapitsy, mivoaka miany amin'ny ascenseur dia miditra ao anaty tôbila dia tonga dia any am-piasana dia tonga indray ny riva dia lasa indray miakatra. Tsy misy mifamanka indraindray aza, tsy mifankahalala koa hoe iza le olona vao mifindra ao, iza ny anaran'ny olona mpiray vodi-rindrina amintsika hoe nisy olona vaovao ao, tsy fantany akory aza, mety atoandro koa le olona ny tonga mibata ny entana rehetra sy mifindra ao, ny ariva efa misy olom-baovao lao amin'le anankiray, fa tsy fantanao, tsy isy mifankahalala zany, fa tsy isika zany. Ary ny fiangonana dia lasa ohatran'izany ihany koa, ohatran'ny hoe building anankiray feno olona be dehibe samy hafa dia samy mijonjonjonjona fotsiny mandeha mody, zay mahatonga ny olona maro be tsy tamany, tsy fantatra intsony hoe iza ny vahiny. Tsisy fifampiarabana amin'ny vahiny, tsisy firesahana amin'ny vahiny hoe izy tony, tsy mba misy fifanatsafana akory riavana. Mila mitandrina isika eo amin'ity mission ty. Rehefa tsy hita intsony le olona, rehefa miala le olona, izay no voagaga hoe fa ahoana ary. Ka izay zany no hoe tsisy zavatra mandeha izany eo, na tiatsika na tsy tiatsika, raha vao tsy misy an'ity firaisan-tsaina ty. Resahana foana zany isan'andro. Na eo amina fiarahamonina anankiray aty ivelany, fiarahamonina malagasy ohatra, raha mandre ahy ianareo zay manana fiarahamonina malagasy any amin'ny toerana maro samy miraisa saina, fa mampalahelo ny toe-javatra misy indraindray, potika, fanenjika, mifaninana, olona tokony fanampy, mijery ny olona avy any amin'ny firenena hafa ianao miray saina, milamina tsara. Misy olona koa moa zany efa marary ovana, tsy hay hoe inona, tsy hita hoe inona, fa dia tonga dia tsy te iray fotsiny izy, samy hany fotsiny. Ka dia atao ahoana moa fa ho antsika izay mamaky baiboly sy ampianarina ary mandre ny hafatra, dia izany ihany ny voalaza eto. Dia anjarantsika mandamina ny fiainantsika zany ahoana ny famelan-keloka, ahoana ny fifandraisana, ahoana ny firaisana amin'ny hafa, fa zava-dehibe mampahomby amin'izay rehetra atao ny fananan'izay. Lasa betsaka ny hevitra, betsaka ny tokony atao, betsaka ny tokony fanampiana. Rehefa tsy miresaka anao dia tsisy olona zay afantaranao hoe inona indray zany zao ny tokony atao. Indrindra moka eo amin'ny tontolo ara-panasy ny asa-piangonana ry havana dia tena zava-dehibe firaisan-tsaina ao anatin'izay. Ka ny fiangonana mizarazara zany dia tsy afaka ahomby zany mihitsy, ary tsy afaka ny anasitrana an'ity tontolo zay efa potika sy rava ty, hoe le zao tontolo zao efa zay miparitadritaka izay, vao maika koa le fiangonana miparitadritaka dia aza manantena fombiazana na oviana. Ny fianakaviana dia mila fifandraisana, fifankatiavana, ny sampiraitam-po, ary zay no hoe ampianarina dia ny kely ny ankizy, ary zay no manahirana mitaiza-ankizy aty be dehibe moa zany ny zavatra azo resahana ao anatin'ilay loha hevitra, ka dia mamelahy ianareo fa mety voakasikasika ny fiangonana, voakasika ny fiarahamonina, voakasika ny fianakaviana, fa dia manahirana mitaiza ny tanora satria ny zavatra hitan-jareo any dia samy maka ho azy, fampialina, faninanina, dia tsy maintsy ao an-trano zany mamboatra ny hoe isika ianareo mpiray-tampo, ianareo olona miaraka ho any an-danitra, isika olona mpiavana, isika mpinamana, isika iray tanindrazana, dia ampianarina an'izany foana ny tanora sy ny ankizy. Rehefa misy olona tsy manana an'izay toe-tsaina izay dia avelany fotsiny izy, fa isika izay nampianarina sy mivavaka ary mianatra momba an'izany dia mila manana an'izay toe-tsaina izay. Tsy mahomby ny fianakaviana izay misaratsaraka. Ny asa izay
samy maka ho azy de tsy mahomby, tsy maintsy mila ny hafa foana isika mifanampy. Ary ny mpiara-mivavaka, ny mpino rehetra ao anatin'ny fikambanana fiangonana de tena hoe tsy maintsy mihitsy manaisotra n'izay le hoe fifaninanandratsy, felonana ny izay le hoe fifampiandanina, fitsitokotokona, fifampiresadresana ety sy eroa, ary de lasa raha fa eno le sasany le izy de lasa loza, olana. Indrindra hoe samy mpiray fiangonana de mifampifosa de avy eo de hitsy indray miresaka miaza tenitenina amin'ny anina fa any de lasa indray miresaka ato de manao farany tetreny. Simba ny fiangonana. Fa tamin'izany tena hoe miaraka, mijoro miaraka ny fiangonana, ary rehefa mijoro miaraka ny fiangonana de mangovotra eo anoloan'izany ny faharavana sy ny fahavalo ary Satana. Ary hitantsika eo hoe inona ny zavatra nisy de hoy ny vaky ny teny eo amin'ny manaraka hoe eo amin'ilay voalohany iny ihany hoe ary ny tanany apôstôly izy ny nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka. Jere tsara ange zany asa zay ataon'ny fanahy amin'izy ireo zany. Tena eto de famantarana sy fahagagana ny tanany apôstôly. Tsy ny olona rehetra fa ny apôstôly dia misy hery teo amin'ny tanan'izy ireo. Tsy ilay tanany moa zany fa zay nampiasa azy sy ny ao anatiny dia lasa misy hery. Ka eto zany de ny filazantsara, ny zavatra zay ninony izy ireo ny amin'ny Jesosy Kristy de ny confirme n'ilay famantarana sy fahagagana. Zany hoe reny rehetra ireny zany de miconfirme ny amin'ny filazantsara ireny, fa tsy hoe izay ny narangaranga, fa ny zavatra efa torindry zareo sy iainandrareo sy hitan'izy ireo momba ny Jesosy Kristy dia iny no confirme le miracle sy lay signe isan-karazany, fa tsy hoe zay akory ny tena zava-dehibe zay nahatonga ny olona anaika tamin'izany fotoana izany. Ary de hitantsika eto fa tsy zavatra mampiala voly ny fahagagana fa tena zava-nisy, ary tena hita mihitsy hoe zany ny fantsakan'Andriamanitra fa tonga hita mivantana amin'izay rehetra natao zareo tamin'izany, nataony zareo tamin'izany fotoana izany. De le zavatra nataony Jesosy sy ny tantara rehetra zay niarahana tamin'i Jesosy, Jesosy nanasitrana, Jesosy namoky ny naona, Jesosy ilay nanangana tamin'ny maty, dia indro fa hita mihitsy fa filazantsara lehibe ny fiainan'i Jesosy manontolo sy ny fahafatesany de torin'izy ireo zany de nampiarahan'Andriamanitra, ny confirmen'Andriamanitra tamin'ireo miracle isan-karazany. De inona ny zavatra nitranga hozy izy? Sitrana marary, niala ny fanahy maloto, tafaverina amin'ny laoniny ny aretina zay nahazo ny olona zany niala dia tafaverina amin'ny laoniny ny vatan'ny olona, niova ny fiainan'ny olona, ary nisy famonjena sy fanasitranana teo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Amin'izao Andriamanitra de mbola miasa kory ava-malala, de mbola manasitran'Andriamanitra, mbola mirestore zavatra ihany koa Andriamanitra, na mariage, na relation, na asa tsy milamina. No ny herin'Andriamanitra dia mirestore daholo ireny rehetra ireny. Ary raha misy olona zay mbola miaino anatin'ny fahotana, ao anatin'ny addiction isan-karazany, dia miverina tanteraka ireny rehetra ireny satria ny herin'Andriamanitra ny miasa. Ka de ao anatin'ny firaisan-tsaina no ahitana an'izany raha iny andinin'ny 12 iny, de manaraka ho azy ny asan'ny fanahy ary mampisy fahagagana sy famantarana. Mila mieritreritra isika fa sakana lehibe tsy isian'ny fahagagana sy ny famantarana intsony, ny fizarazarana sy ny fitsitokotokoana ary ny tsy firaisan-tsaina ao anatin'ny fiangonana. Betsaka ny korotana, betsaka ny kamo ara-panahy, olona tokony iray toerana any am-piangonana, tokony tolona mbavaka matetika amin'izay fivoriana rehetra iantsona ao anatin'ny fiangonana. Arakaraka ny siny zay matso ny mampisy hery, kanefa de samy maka ho azy kamo ny olona na mamontsy fiaraha-mivavaka azy, tsisy.
ka dia ilayntsika ry havana izany rehetrarehetra izany. Ny zavatra fahatelo resahanao ihany koa dia eo amin'ny 7:17 dia hoy izy hoe tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra sany ray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ny olana zany dia zao, rehefa feno fanahy ny olona anankiray dia be deaibe ny olona izay tsy afaka miray aminy intsony, izany hoe tsy afaka mifandray aminy, tsy afaka ny olona zany lasa hafahafa dia aleony misaraka fotsiny. Izay koa mantsy ilay izy, ianao zany rehefa feno ny fanahy ka miala aminao ny olona, sarahan'Andriamanitra mihitsy ny olona tsy hiaraka aminao satria olona feno ny fanahy ianao. Tsy ny olona rehetra no afaka miaraka aminao, tsy ny olona rehetra no mahazoazo anao, tsy ny olona rehetra mifaly aminao, tsy ny olona rehetra no tianao rehefa feno ny fanahy ianao, rehefa mifanakaiky amin'Andriamanitra. Tsy ny fianakaviana rehetra ny tianao na tianareo mianakavy rehefa manomboka manara-dian'i Kristy sy feno ny fanahy. Tadidio zay, lasa sujet n'olona ianao ary lasa atahoran'ny olona. Dia izay mihitsy ny zavatra mitranga eto, indrindra moa fa izay resaka fahamasinana izay mampatahotra ny olona zany zay hoe tandremo tsara. Satria rehefa avy nahita le tantarany Ananiasy sy Safira zany zao, le nresantsika hoe rehefa miaraka tao anatin'ny fiangonana dia hoe io daholo ve le vidin'ny tany, le fahamasinan'Andriamanitra mihitsy ny olana ka nahatonga an'izy mivady tonga dia maty. Mampatahotra zany zavatra zany. Ka rehefa feno fanahy zany ny olona ray na ny olona lasa tsy tafaraka aminao zany mihitsy satria olona lasa hafahafa amin'ny zavatra tsara zany ianao dia lasa ohatran'ny hafahafa, tsy maninona izay filazan'ny olona azy. Ny fihinanao tsy mitovy amin'ny fihinan'ny olona intsony, fisotronao tsy mitovy amin'ny fisotron'ny olona intsony, ny toerana lehanao tsy mitovy amin'ny zareo intsony, ny fiteninao efa tsy mitovy amin'ny zareo intsony, satria ianao manana ny fanahy efa avo ary tsy tokony hidina ambany sy mirefarefa intsony rehefa manana izay toetra izay. Ny fiainanao efa niova zany, izay no mahatonga izy hoe tena zava-dehibe ity le hoe manana ny hery avy amin'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra ity. Ary dia feno fitahiana, feno fitahiana zany, ary dia lasa feno fanajana ihany koa zany noho izay le fahamasinana izay ao anatin'izay reto zanak'Andriamanitra ireto. Ary amin'izao ihany koa dia mbola te handrotsaka ny fitahiana Andriamanitra ry havana. Fa rehefa tsy manaja le fahamasinana isika dia tsisy fitahiana eo amin'ny fiainana na eo amin'ny tenanao manokana, fianakaviana na ny fiangonana. Noho izany dia zao, tsy afaka milalao anatin'ny ota isika, tsy afaka hoe ho vida foana isika. Izay no mahatonga ny hoe tsy misy reservoirana finoana fa tsy maintsy fahanana foana. Finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy, ny tenin'Andriamanitra. Movy ampivavaka ianao. Manana ny antsoina hoe lesona sekoly sabata ny fiangonana adventista amin'ny tanany andro 7 izay misy fampianarana lehibe amin'ny telo volana ity momba ny vavaka, momba ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fitombona ara-panahy. Mila mianatra an'izany isika ary mandeha eto amin'ity onjam-peo ity matetika mikasika an'izany atao hoe lesona sekoly sabata izany. Aoka handray, aoka hampiatra izay voalaza isika. Ka rehefa feno ny fanahy zany ary ny fanan'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra no miverina ao anatin'ny fiangonana dia tadidio fa izay vao manomboka ny fifoazana sy ny fanavaozana rehetra. Aoka ho feno ny fanahy mba hisiany fifoazana sy ny fanavaozana. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 7:12 teboka farany, ary vao mainka nisy olona maro melohan'ny farany ozy hoy ato fa tsy farany akory. Maro ozy izy nalana vavy izay nin'ny tompo nanampy ho isany. Tiako be zany. Eto zany dia zao hoe nanampy ny tompo, tsy hoe akory hoe niditra tao anatin'ilay efitrano fotsiny na ilay rindrina efatry ny fiangonana, fa eto dia zao hoe nanampy ho ao amin'ny tompo. Asa nahazotsika zany teny zany.
hoe tafiditra ao amin'ny Kristy. Ny ray ho lasa manana tompo anankiray de Jesosy. Zay zany ny tena zava-dehibe eto amin'ity. Ary ny fiangonana izay mandroso, ny groupe izay mandroso, ny entité anankiray izay mandroso de mitombo isa. Ny afantarana koa hoe misy maturité eo amin'ny fiangonana, misy maturité eo amin'ity groupe ty, de mitombo ry ava malala, miamaro. Fa raha ny olona miditra ao aza miavitsy, miala daholo sy miendaka, mila mieritreritra le olona efa ao anatiny. Satria tena tsy ara-dalàna mihitsy zany karazana fitombona, izany hoe miena indray. Fa ny fiangonana salama sy velona ary misy ifoazana sy fanavaozana mandroso de misy fitombona ao anatin'izany fiangonana izany. De zay no mahatonga le izy hoe hitantsika eto amin'ity fanambarana ity zany fa zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana. Ka rehefa nitoriana ny tenin'Andriamanitra dia velombelona, manova fiainana ary misy transformation isan-karazany teo amin'ny fiainan'ny olona. Ary ny herin'Andriamanitra de hita maso mihitsy zany, tena hita mivaingana mihitsy ny herin'Andriamanitra. Ary feno fitiavana sy fifandraisana, firaisampo ny mpino ao anatin'izany fiangonana izany. Zany hoe tsy vitany hoe miainy fotsiny zany zareo na nandray fotsiny, fa tena ampiarina mihitsy ary hitan'ny olona rehetra izany fifandraisana sy firaisampoa teo amin'izy ireo zany. Ry havana, rehefa manatona ny fiangonana ny olona dia hita mazava amin'izay fotoana zay fa tena velona Jesosy. Tsy maty ao am-pasana tsisy fa nitsangana, ary velona ihany koa ny filazantsara izay toriana. Velona hitan'ny olona. Ary zay mahatonga Jesosy ny teny hoe gaga mpianatra amin'ireo fahagagana sy ny sisa, de hozy Jesosy hoe hanao famantarana, mbola hanao zavatra lehibe noho izany aza ianareo. De io fa mitranga tokoa le izy. Ary ny teboka farany eto de zao hoe hoy izy hoe 5:10 zao de milaza manao hoe ka de nentiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara ny sy fandriana mba hisy ho azo ny tandindony Petera hay raha mandalo izy. Zany hoe tena hoe ahoana zany finoana zany ry ava malala. Amin'ny alalan'ny Petera fotsiny zany de hoe tsy Petera zany fa Petera zany lay fantsona. Fa amin'ny alalan'ny Petera zany tandindona aloka hoe efa be loatra zany le marady de efa apetraka eny, de lay finoana mihitsy hoe na vao mandalo de rehefa mba misy ny aloka amin'ny fotsiny mandalo eto hoe mba hitretonge ny aloka ve zao de hitondra inona, mety hoe zavatra mampangatsiatsika fotsiny na manalanao amin'ny masoandro be ny aloka ko, fa ny Petera ny aloka de manasitrana, tsy ny aloka amin'ny Petera misy herina Petera, fa lay Jesosy zay ao anatin'ny Petera sy nanaovany expérience na de nanday intelo azy izy nampiasany fanahy ary nanaiky sy mibebaka de tadidio fa nampiasain'Andriamanitra nisy hery tao anatin'ny Petera ry havana. Aloka fotsiny de tonga dia maneno mitsangana amin'ny marary, sitrana ny marary. Tsy mbola nisy ohatran'izany. Afaka manova olona mihitsy Andriamanitra. Ary Jesosy sy ny fanahy masina mahery zay miasa ao anatin'ny olona anankiray de afaka manova azy, transformer tanteraka ny Petera. Le olona panda, le olona tonga de manapa-tsofina, le olona zay vavana mandrakariva mailaka amin'ny fitenenana, ain'Andriamanitra hovaina zany, arenao koa hainy tompo hovaina amin'ny fotoana rehetra. Ninina fahadisoana sy fahadalana tamin'ny lasa, ain'Andriamanitra atao ny manova sy mampetindray ny fiainanao amin'ny ho avy. Mahery izy Petera eto izay
olona anankiray izay efa saika simba sypotika, efa saika nitovy tamin'ny Jodasy satria ndray nandahan Jesosy moa ndray nivarotra an Jesosy fa Jodasy lasa ndrimrimany amin'ny fahaverezana. Petera kosa dia tonga tamin'ny fibebahana sy ny ranomaso ary dia hitantsika fa aloka fotsiny dia efa afaka manasitrana. Ianao mbola azon'Andriamanitra atao ihany koa manova ary mampisy hery ianao. Mandehana indray, aza kivy, aza mirimorimo makany amin'ny fahadalana sy ny fahaverezana, miova aoka angataka amin'ny tompo mba handray an'izany fanavaozana sy andraisanao tsara an'izany hafatra izany. Dia ahoana ho izy eo amin'ny 150 ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina an'i Jerosalema dia nivoriko nitondra amin'ny marady izay nampoaorian'ny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Izy rehetra sitrana daholo, izy rehetra. Ny ely zany izay olona nody zany dia ary tao sitrana ariana dia lasa dia mipitapita nanerana ny vohitra sy ny tanàna. Lasa ohatr'izany moa rehefa any ambanivohitra zany, tamin'izany mbola tsisy telefona ka hiantsona hoe allo, sitrana nge i raha Joseph ato, sitrana nge raha Jean Claude aty dia sitrana indray ato zany zao marepy fa tsy afaka nanao ohatran'izany. Fa dia tsy maintsy mifampilaza dia nakany dia ohatrany any ambanivohitra dia mba teneno kely rianina dia teny be nalaza be mihitsy dia nitombo ary dia betsaka ny olona sitrana, betsaka ny olona izay voavitra tamin'izany fotoana izany. Mahafinaritra ny fitatry ny filazantsara ary tokony toy izany avokoa ny fitatry ny filazantsara. Raha tena manao ny asa ny mpanompon'Andriamanitra mivoaka eo mivavanao ny fampitana ny filazantsara, ny fitoriana ny filazantsara ny toerana maro samihafa ary misy hery sy fahefana izany. Miala ny fanahy maloto izy ary dia zava-dehibe ny zavatra nitranga teo amin'izany. Inona zany tsy amparatelo fiafa malala izay lesona hoentintsika indray, mamakivaky ny fiainana sy ny ady ara-panahy, ny firaisana sy fandraisana ao amin'ny fanahy, ny fandianana eo amin'ny fahamasinana, ny fahafelony zany hery avy any ambony zany angatahana isan'andro, ny fanananao an'izany antsoina hoe influence eo amin'ny olona manodidina, olona marobe, ary ny fiovanim-piainana eo aminao sy ny fiovan'ny hafa dia hita fa tena fitombona, fiavaozana ary fifoazana lehibe zany ary filazana fa velona Jesosy. Satria mbola mitohy mandrakariva ny asa. Azon'Andriamanitra atao manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao. Azon'Andriamanitra atao manovanao raha mety ianao androany. Manakikeza ny tompo, mboraisa ao anatin'ny fiangonana, tory ny filazantsara, elao ny toetra hafahafa rehetra izay mampisy fisarahana. Ary raha ianao ny sorsa na fisarahana sy fahampotehana, mandini tena aoka samy andiny tena ny tsirairay avy fa tsy asa ny fanahy zany. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra noho ny fampianarana fa velona Jesosy ary mamehery ny fiangonana, mamehery ny isam-batan'olona. Indreto izahay dimbin'ny apôstôly, indreto izay teo fantsona tahaka ny Petera, feno ny herinao. Zavelanao mpamonjy fivoriam-bavaka sy fiangonana rotina fotsiny, fa aoka hanana fifandraisana aminao manokana, aoka hanana an'izany hery manokana avy aminao zany izahay. Mitahiny mpiaino rehetra, mitahiatrany zao onjam-peo zao izay manam-paharika any amin'ny olona maro samihafa ny hafatra ny filazantsara, mba ho tratra ny tanjona ary hanana fanantenana ny isam-batan'olona. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray antsika ry mpianao fa totosa somatsara ny fotoana ny fanompoam-pivavahana teto amin'ny Hopefy Radio tamin'ity anio ity. Mino izay fa nandraisantsika lesona fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy handalo fotsiny amin'ny sofintsika ane izany fa mampiaritsika
anana ireo toetra izay voalaza tao anatin'ny vavaka pastora inany isika tsirairay avy. Isaorantsika ny iray aman-dreny pastora nanolotra antsika ny fampiarezana sy fampianarana iny. Mbola itoy izy iny ka dia manasanao izay mbola ho avy eto indray amin'ny sabata ny itoy izao. Mifarana eto ny fotoanany Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopfy Radio ka dia manasanao hatrany izay anjoy ireo fandaharana maro izay mandeha amin'ity sabata ity ka dia manao kopakopa tanana aminao ny mpiara-manompo aminao Iavy Daraila Razakanena no teto amin'ny fanolorana. Veloma finaritra ry tompoko amin'ny manaraka indray. Narahinao teo Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopfy Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fanompoam-pivavahana. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.